Ny fambolekazo amin'izao fotoana izao ary fotoana moa zany izao dia azo lazaina fa hoe adidy amin'ny tanindrazana ny mamboly azo. Azaiky moa tarigeta amin'ny firenentsika amin'izao fotoana izao hoe Madagasikara maitso. Tonga izay anatanteraka ny adidy amin'ny tanindrazana amin'izany fanamaitsoana Madagasikara zany. Ary anisan'izany koa fampianarana an'ireto tanora zanaka reto ahafantatra hoe izany fambolekazo zany mety tsy ho azy intsony ho an'ny taranaka fara-mandimony ihany koa dia fampivoarana ny firenentsika zany ny manamaitso anty Madagasikara ty. Ny ato amin'ity katra fambolekazo ty dia ny groupe Maska eo Sabotsina Mihana manatanteraka an'izany hoe groupe Maska moa zany Maska zany dia toeram-panabeazana toerana fampianarana fanalavana an'izany Maska zany dia hoe Madagasikara Skôla Fabaradrano dia miaraka eto zany izao izahay ny mpanabe ny mpianatra ao anatin'izany dia mpianatra ny université izay eto amin'ny sekoly ao koa mpianatra ny lycée sy ny collège eto amin'ny sekoly. Ny karazan-kazo ambolena eto dia misy karazan-kazo anankitelo eto ny kasia dia frêne dia misy zakaranda ary mbola misy ihany koa le kininina manitra leny eto koa zay. Ny ankizy tonga eto zany izao eo amin'ny 300 eo ary ny zanakazo vilena nafariny komandina tany amin'ny ministera dia 700 ka izay indrindra mantsy somary lavidavitry ny sekoly satria izy ity zany tsy hoe tany ho an'ny sekoly groupe Maska ty tany ty dia rehefa tonga ny fotoana izay hoe tokony hijerevana azy aty dia hojerena izy hoe nanahoana amin'ny faniriny ary izay naniry dia tsara moa tsy naniry dia hosoana tamin'ny sekoly Maska ty. Ary raha ohatra ka ny programa tamin'ity tany ty dia nisy programa anankiroa ny saika eritreretana taminy dia hoe zao aloha zany zao fambolekazo fa tena nieritreretana taminy dia saika anaovanay ferma anoho ny fisiny le hoe agro aminay izay mihitsy ny tena tanjona fa le hoe ento manana an'izy tsy moramora zany hoe manangana ferma zany satria tsy maintsy tamboazy no fefena aloha le toerana. Dia avy eo koa ny fametrahana olona aty ohatran'izany sy mifanaramaso dia somary sarotsara dia zao natao aloha ny fambolekazo fa dia tandray manaraka filière environnement satria eo amin'ny agro io ny manajomantsy environnemental koa ny aninazy tamin'izy io ny ino ty izy ny habilitation men'ny fanjakana tamin'io ny anaraka an'izay mety izy zay.